Ajantsika hatreo ny amin'ny vaovao iny fara tokony anomboka ny fahina amby roapolon'ny volana septambra ho avy izao ny dingana amin'ny fifaninanana idirana ho an'ny mpiasa eo anivon'ny faditseranana ahemotra amin'ny fotoana manaraka indray izay dingana manaraka izay ity fanadinana ity raha tsy haivina dia nahitana olana nanomboka hatrany amin'ny dingana voalohany anatanterahana ny fanadinana. Tato-baovao. Nanamafy ny fitantanana ankapobeny faditseranana fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka izay holazaina 3 herinandro mialohan'ny datin'ny fifaninanana ny dingana manaraka amin'ny adina idirana ho mpiasan'ny faditseranana izay nokasaina nataony 4, 7, 8 sy 9 septambra ho avy izao. Raha tsy haivina dia nofoanana ilay dingana voalohany no tanteranany fa 7 jolay ary naverina ny fa 2 aogositra. 5800 contrôleurs direct. Le zany le niveau bac le niveau académique zany le direct 5800 de teo no nisy 10 zany tamin'ny kajomena no le impression zany tsy ampy le fotoana nalaina de tara le izy mazava ho azy mbola ao anatin'le fa manomboka tokony hanomboka ny ihany zany mbola manao le impression zay natao tokony hanomboka tamin'ny valo izy de tsy maintsy mba hitovizan'le chance an'le candidat rehetra de tsy maintsy nireo zany tamin'iraiky amby folo vao natomboka izy io moa zany mazava azy fa ho an'izay efa centre efa vonona tany amin'ny province zany misy tsy fahafaliana mazava azy amin'ny cadre sy mpikarakaraka zay izy zany zay natonga ministre namerina ny satria na dia amin'izay le FEPDP hoe voaka ny sujet zay lavitra eto fa tsy sujet voaka zany. Amin'izao moa dia miandry ny fivoahan'ny valin'ny test de prélection ireo mpiadina izay mahatratra 5,000 lany manerana ny nosy. Ny fanemorana ny dingana manaraka antsoina hoe admissibilité dia natao mba hisorohana ny mety tsy fahampian'ny fotoana ilaina amin'ny fitsarana io fanadinana dingana voalohany io taorian'ny famerenana azy.